sy tompoko vavy miarava tompoko. Tonga indray ny fotoana ifanomezantsika momba ny resaka taona mandritry ny telo volana ho avy. Manahoana mety ho toetoetry ny rotsakorana maripana mandritra ny volana Mai, ary volana Jiona ary ny volana Jolay eto Madagasikara. Tsara mare antsika aloha fa efa tapitra ny fahavaratra ary miditra tsikelikely amin'izany hoe ririnina izany tsika. Azo resahana koa izay teny izay hoe izany hoe vanim-potoana manasara taona na antsointsika koa hoe fararandro indrindra fa ny eto afovoan-tany tena miantso an'izay fararandro izay. Efa entsika izany mangatsika ny andro amin'ny ankapobeny. Ho jerentsika aloha manahoana ny mpamaritry ny toetr'andro amin'ny ankapobeny maneran-tany. Izany hoe ny maripan'ny ranomasina manodidina ny fehintany Pasifika sy ny Oseana Indiana no anisan'ny singa ahafahantsika manome an'izay toetr'andro amin'ny ankapobeny izay. Raha momba ny Oseana Pasifika aloha dia manodidina ny tokony ho izy, izany hoe manodidina ny tokony ho izy ny ranomasina Pasifika manodidina ny fehintany. Raha momba ny ranomasimbe Indiana kosa dia ny aty amin'ny ilany andrefana, izany hoe aty amin'ny faritry Madagasikara dia mbola ahitana ny fihafanan'ny ranomasina hatrany raha oharina amin'ny ilany atsinanana, izany hoe manodidina any amin'ny Aostralia any. Izay mombamomba ny mpamaritra ny toetr'andro. Ahoana ny setrin'izay momba ny resaka maripana sy ny rotsakorana. Ho jerentsika aloha maripana ny aty amin'ny telo volana ho avy, izany hoe ny volana Mai, Jiona sy Jolay amin'ny ankapobeny. Raha ny sary hitantsika dia amin'ny ilany andrefana, ny avaratra, ny andrefana, ny atsimo andrefana dia mafana kokoa hatrany ny maripana amin'ny ankapobeny ny amin'ny telo volana ho avy. Ny aty amin'ny ilany atsinanana ahitana ny Analanjorofo, Aloatramangoro, Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Atsinanana, ny aty Moronmania, Otomatsiatra, Diorombe, ny aty Anosy, ny aty amin'ny atsimo atsinanana ary Vatovavy dia mbola ahitana an'izay hoe manodidina kokoa na mafana ny maripana amin'ny telo volana ho avy. Izay ny amin'ny Mai, Jiona, Jolay. Indrindra ho jerentsika hoe manahoana ny volana Mai fotsiny aloha. Dia izao hitantsika izao, ny aty amin'ny faritra avaratra hatrany ahitana ny Diana, aty Sava, Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky, Bombilava ary Menabe dia afana kokoa hatrany ny maripana mandritry ny volana Mai. Ny sisa kosa ahitana ny Analanjorofo, ny Atsinanana, Aloatramangoro, ny faritra Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Moronmania, ny aty amin'ny faritry Otomatsiatra, ny amin'ny faritra Vatovavy, ny atsimo atsinanana, Diorombe, ny aty amin'ny faritra atsimo andrefana, Anosy sy Androy dia manodidina na afana kokoa ny maripana. Izay momba ny maripana manahoana ny tany rotsakorana. Izany hoe amin'izao fotoana izao ny rotsakorana tsy dia ahitana betsaka eto Madagasikara fa ho tsapantsika hoe mando kokoa na maina kokoa ny ririnina izany hoe ny liditra ny ririnina amin'ny telo volana ho avy. Ny aty amin'ny faritra avaratra izany hoe ahitana ny Diana, ny aty amin'ny faritra Sava, ny avaratry ny faritra Analanjorofo, ahitana koa aty amin'ny faritra Otomatsiatra, ny Orombe, ny aty amin'ny faritra Anosy, ny faritra Atsimo Atsinanana ary ny faritra Vatovavy dia mandomando kokoa ny rotsakorana, izany hoe ny rotsakorana izany manodidina na mihoatra kokoa izany tany rotsakorana izany noho ny tokony ho izy. Ny faritra sisa kosa izay hitantsika ny loko volomboasary rehetra dia maina kokoa ny any amin'ireo faritra ireo, izany hoe hilatsaka kokoa ny tany rotsakorana noho ny tokony ho izy amin'ny volana Mai, Jiona ary Jolay. Raha izay sy izay ny momba ny telo volana mitambatra, andao ho jerentsika manokana ny volana Mai. Mbola maina be hatrany ny any amin'ny faritra atsimo, izany hoe ny faritra atsimo nosy, izany hoe aty amin'ny faritra Androy aty latsaka be noho ny tokony ho izy ny tany rotsakorana. Ny eto afovoan-tany ahitana ny Analamanga, Vakinankaratra, Itasy, Bombilava, ny faritra Melaky sy Menabe, ny aty amin'ny faritra atsimon'ny Aloatramangoro ary ny faritra Atsinanana dia mando kokoa na hoe mihoatra kokoa noho ny tokony ho izy, manodidina na mihoatra kokoa ny tokony ho izy ny tany rotsakorana ny amin'ny volana Mai. Ny sisa kosa any amin'ny tapany avaratra manomboka aty amin'ny faritra Diana hatraty amin'ny faritry Boeny, ny faritra Sofia, faritra Sava, ny faritra Analanjorofo, ny tapany avaratry ny faritra Aloatramangoro ary ahitana ny aty amin'ny tapany atsimo ahitana ny atsimo andrefana, ny aty amin'ny Otomatsiatra,
ny faritra Iorombe, ny faritra Nosy, ny faritra Atsimo Atsinanana ary ny faritra Vatovafitonany dia maina kokoa izany tarindrotsakorana izany raha mihoatra ny tokony ho izy. Izany hoe maina kokoa izany tsy ahitana orana firy zany ny amin'ireo toerana ireo. Izay tompoko lasy tompoko vavy no azo natolotra ho anareo aloha tamin'ity volana ity dia manome fotoana anareo indray amin'ny volana manaraka manahoana indray ny fizotry ny toetry ny tonon-taona mandritry ny volana manaraka sy ny ho avy. Ary aza adino ny manaraka anay tsy tapaka amin'ny page Facebook METEO Madagascar na ao amin'ny roy site web METEO Madagascar zany hoe www.meteo.madagascar.mg ahafahantsika manaraka tsy tapaka ny vaovao momba ny toetry ny andro sy ny toetr'andro. Dia mirary fahasalamana hatrany tompoko dia mirary soa hatrany velomana.